Zay no makasika niny fanandray anjara feno tao anatin'ny dinika ho an'ny fampiavana-pirenena ny fikambanan'ny mpikambana teo anivon'ny congrès ny tetezamita teo aloha araka izany ary dia naneho hevitra makasika ny fanatanterahana sy ny fampiarana ny feikevitra nivoaka tao anatin'izay fiaonam-be izay ireo zokiolona eo anivon'ny AMCT. Tsy fanonganam-panjakana fa fanatsarana ny rafitra misy eto amin'ny firenena ny feikevitra nivoaka tao anatin'ny dinika ho an'ny fampiavana-pirenena no tanterahana teny amin'ny CCI Vato hono i Révérend Ndrianalzona Andriamanampy zokiolona amin'ny fikambanan'ireo mpikambana eo anivon'ny congrès ny tetezamita teo aloha AMCT. Nosoritany ihany koa fa maika ny fanatsarana ny lalam-panorenana ampiasaina amin'izao fotoana izao izay fototry ny fifandirana samihafa. Zany manafatra an'ireo sahiran-tsaina fa hoe fanonganam-panjakana iny natao iny ataoko hoe mba diso kely zany fitadiavana vahaolana fampiavana-pirenena ngamba ny tena izy ary novakina moa feikevitra zay nirakitra izany koa raha nisy filazana fa hoe hamboarina ny rafitra dia sahira-tsaina ny sasany hoe fanonganana anay fandravana anay ny CT dia ny mpialoha lalana ny Assemblée nationale amin'izao fotoana izao dia ny député voafidy zany koa heverinay fa anisany andray andraikitra tamin'izany izahay ary raha ohatra ka natsahatra izy noho ny fetra ndraisina dia tsy mba nanao tabataba zay andao ahongana ny filoham-pirenena tsy hany misy ny eritreritray ny zavatra ambaranay zany a dia ny hoe izahay IMF TFM indray mipitora ity dia afaka milaza hoe hevitra tsara ho an'ny firenena ny fidinihana zay hanalana olana efa voava zao dia ny namonona na nafoanana lay décret ho an'ny filoha teo aloha Ravalomanana. Aminay koa dia heverinay fa maika ny constitution satria azo jerena tarafina fa tsy dia mitondra soa ny tetezamita ka aminay a resaka fanatsarana tokony atao ao anatin'ny constitution na référendum tsy maninona. Ho an'ny zokiolona amin'ny AMCT zava-dehibe ny tokony tanterahana mialoha ny zavadrehetra ny fitsapakevim-bahoaka afantarana na avoazina tanteraka ny lalam-panorenana na hitondrana fanatsarana fotsiny ny lalam-panorenana efa misy.